Ampifaliana indray ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo no hiara-banantsika nahatratra ity alahady fahaenina volana martsa taona 2022 ity. Ity alahady ity dia alahady voalohany amin'ny karemy ary alahady izay hibanjinantsika aloha hevitra vaovao indray manao hoe mamaly ny fahatezerana ny tompo. Ny dekônina Sokajy Matoky no manatanteraka ny zara fanompony, ny mitendry kosa dia Andriamatoa Rasoamanana, ary ny mitory ny tenin'Andriamanitra dia Indray Amandray mpitandrina antsika Randrianarsoa Alain. Ry havako malala hiomana ampoam-panahy isika hiatrika izao fanompom-pivavahana izao ary ampilaminana sy ampanginana no andeha hiaonantsika amin'ny tompo. Ampitombona ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hitsangansika hidera sy hankalaza ary haome voninahitra an'Andriamanitra. Ny salamy fahasivy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina, faranana amin'ny andininy fahiraika ambin'ny folo no andeha hiderantsika an'Andriamanitra. Salamy fahasivy ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina, faranana amin'ny andininy fahiraika ambin'ny folo. Rehefa izay dia ny hira voalahatra, hira fahadimy ambin'ny folo no andeha ho tanterantsika. Hiara hidera sy hankalaza ary haome voninahitra ny tompo miaraka amin'ny mpanao salamo isika manao hoe: hideran'i Jehova amin'ny foko rehetra aho, hanambara ny fahagaganao rehetra aho, ho faly sy ho ravoravo aminao aho, hankalaza ny anaranao aho ry avo indrindra aho, satria lasa niodina ny fahavaloko. Ny repirepy izy ka ringana tsy eo anatrehanao, fa efa nitsara ianao ka manome rariny. Mipetraka eo amin'ny seza fitsaranao ianao ho mpitsara marina. Efa nanarinao mafy ny jentilisa, efa naringanao ny ratsy fanahy. Ny anarany no kosehanao faty mandrakizay doria, ny amin'ny fahavalo dia ho tanteraka mandrakizay ny fandravana azy, ary ny tanàna efa ndravanao dia verina dia mifahatsiarovana azy azy. Mankalazahan Jehova izay mitoetra ny ziona, ambarao amin'ny firenena ny asany. Amen.
iombona ho amivavaka isika ry avako malala. Indreny afalianay ry Tompo Andriamanitra rainay eo, midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao masina, fa Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao. Andriamanitra masina ianao ka mankahala ny faharatsiana. Misaotra anao izay Tompo, fa na dia tsy mendrika ny anantona anao eto amin'izao tempolinao masina izao azy, dia namindra fo taminay ianao ka nitantana anay, nitaona anay tamin'ny alalan'ny fanainao masina, namanga ny fonay tsiraray avy ka tonga soa eto amin'izao tranonao izao izahay. Dia manatitra indrindra ny fisaorana sy ny fankasitrahana anao ihany koa ny amin'izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay. Fa raha izay rehetra nataonay Tompo dia fahafatesana no mendrika anay, kanefa noho ny aminao dia velinay natrapa amin'izany izahay, ary nosokafanao ny vavanay manandratra fiderana sy fankalazana fanomezam-boninahitra anao. Koa raisy Tompo, fa mendrika ataonay ny mideranao, ary mendrika anao ihany koa izany fiderana sy fankalazana izany. Ankehitriny Tompo, maniry sy mangetaheta fatratra anao izahay, te hivoky zavatsoa avy amin'ny teninao, koa azonay antoka fa manatrika anay eto ianao ary hiteny aminay amin'ny alalan'ny teninao. Ny fanainao masina ary no aoka hamianao anay amin'izay rehetra ho tanterahana eto, mba hampifantoko anay, ary indrindra amin'izao vanim-potoana ankarimy izao dia aizanay mandiny tena ihany koa eo anoloanao Andriamanitra sy eo anoloan'ny fahamasinanao. Tsy adinay mandrakariva amin'ny fanompom-pivavahana tahaka izao no mivavaka ho andreo namanay izay no ny antony maro samihafa tsy afahamanoatra dia tsy afaka miara-miombom-bavaka aminay eto amin'izao tranonao izao. Mino kosa anefa izay fa mamangy azy ireo ianao ary mivavaka ho azy ireny, indrindra ho andreo afaka manatrika izao vanim-pom-pivavahana izao amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera. Atrefianao ary Tompo izao fotoana izao, fa sitraka indrindra ny anatanterahana izany ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina irery ihany. Ary mivavakay dia tanterahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay irery ihany. Amen. Mazotoerana ry avako malala. Ry havako malala rehetra ao amin'ny Tompo, ny Andriamanitra hivavahantsika dia Andriamanitra manana ny sitrapony izay tiany iainantsika sy ivelomantsika, koa eno iampanajana ary sady eritrereto lalina ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Izao no ambaran'ny soratra masina: iza no hitoetra ao amin'ny tabernakelin'Andriamanitra, ary iza no hitoetra ao amin'ny tendrombohiny masina, izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy sady misaintsaina marina amin'ny fony, izay tsy manaja ny ratsy fanahy fa manome voninahitra amin'ny matahotra an'i Jehovah, tsy mivadika amin'ny fianianany na dia maningitra ny tenany aza, sady tsy mampianahana ny volany na mandray kolikoly hanameloko amin'ny marina, izay mitandrina izany dia tsy mba hangozozo mandrakizay. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Ny raha fahefa-polo sy roanjato ny andinin'ny fahatelo. Havako malala rehetra ao amin'ny Tompo, eo alohan'ny sitrapon'Andriamanitra izay nambara tamintsika dia toa mahatsiaro ny tsy fahatanterahantsika isika. Andeha hiaiky ny tsy fahatanterahantsika eo anatrehany, ka hifona eo anatrehan'ny Tompo isika, iombom-bavaka isika. Toa mahatsiaro menatra sy mangahiahy izay ry Tompo Andriamanitra rainay eo alohan'izany sitraponao izay tianao hiainanay sy hivelomanay izany.
ny any tanjanay tokoa mantsy tompo, ary ny antony dododonay manompo anao amin'ny fotoana rehetra fa tsy isaky ny alahady ihany dia ny andovanay ny fiainana mandrakizay. Mampafantatra nefa ny teninao fa tsy afaka oninao raha tsy mandeha tsy misy tsiny ary misaitsaina ny marina mandrakariva amin'ny fony. Mahatsiaro menatra izay tompo satria toa misy tsiny mandrakariva eo anoloanao ny lalanay. Tsy nanao izay mahitsy teo anatrehanao izahay ary ny fonay dia toa tsy nisaitsaina ny marina mandrakariva. Tsy nanaja ny matahotra anao izahay fa indraindray aza ireny olona manisy ratsy ireny nomenay voninahitra eo amin'ny fiainana. Mamindrafo aminay tompo, mamelany elokay. Fantatray tompo fa matoa mbola omenao loha hevitra vaovao izahay amin'ity volan'ity dia ny ampahafantaranao anay fa Andriamanitra masina ianao ka mankahala ny faharatsiana. Ifonanay aminao tompo ny ratsy rehetra nataonay teo anatrehanao, izay rehetra nataonay taminao sy nataonay tamin'ny manodidina anay ka nampalahelo azy ireo dia nohy ary mivavaka mangina sandratray aminao. Andoharanay ny fonay satria fantatray fa tsy izany ihany fa maro eo zavatra tiana hibebahana sy hifonana eo anatrehanao. Mandia ao anatin'ny vanim-potoana ankaremy izay tompo, fotoana indrindra natokana ho amin'ny fandinihan-tena sy ho amin'ny fibebahana marina eo anatrehanao. Dia mahatsiaro ireo fahotanay rehetra, kanefa mino izahay ary azonay antoka any amin'ny teninao fa raha tena mibebaka marina tokoa izahay ka ny fonay no triatriarinay fa tsy ny lambanay dia manaika ianao. Iveriny ianao ary enenina amin'ny loza izay saika ho ataonao eo amin'ny fiainanay ianao ka hanonitra izany ho fiadanana. Mahatoky izay tompo fa mindra fo aminay ianao, amela ny elokay ianao ary hanadio anay olom-baovao aminao ary afaka iona aminao tokoa izahay amin'ny ity anio ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilenanay ko faty eo amin'ny hazo fijaliana ary nandatsaka ny rano fanavotana anay amin'ny faharatsiana rehetra no hanaovanay sy hanandratanay izany vavaka izany. Amen.
Ny Andriamanitra ivavahantsika ry havako malala dia Andriamanitra manenina amin'ny loza saika ataony raha mibebaka marina eo anatrehan'ny vahoaka. Koa raha tamin'ny fontsika tokoa ny bebahantsika dia matoki fa amindra fo amintsika izy ary anenina tokoa amin'ny loza izay saika ataony amintsika. Ary raha nikasa ary izy ny hamafa ny anarantsika eo amin'ny boky ny fiainana dia anenina izy noho ny fibebahantsika ka hitahiry izany mandrakariva. Koa raiso amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ary ny teny famelan-keloka atolotry ny Tompo aminao. Hoy ny ambaran'ny soratra masina. Indro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindrapony, mba hanafaka amin'ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy hamela azy indray raha misy mosary. Aoka ny famindrapon'i Jehovah hitoetra amintsika araka ny anatenantsika azy. Indray mpimaso monja ho Jehovah nafozako anao, fa amin'indra fo lehibe no ampitiako anao. Amen. Koa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina ry havako malala no hanambarana fa voavela ny elokareo. Aleloia. Midy raha ny Tompo fa voasoratra hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Hiram-pifaliana ny hira fafito amin'ny valopolo sy efajato ny andininy faharoa isika ry havako malala. Raha sika antoka ny famonjena azontsika tamin'ny alalan'ny teny izay famelan-keloka nomeny Tompo antsika dia tsy menatra ny hijoro vavolombelona isika. Koa andeha hanambaran'ny finoantsika eo anatrehan'izao tontolo izao isika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana apôstôlika izay iraisantsika ampino manerana izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra Ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina. Nateraky Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka amin'ny Pônty Pilato, nombohana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra Ray tsy toa. Avy any no eviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka ary ny fitsanganany tena maty na ny fiainana mandrakizay. Amen. Ry havako malala eo am-pitsanganana andeha mba hifampirarisoa amin'ny alalan'ny tsika eo amin'ny masina ny teny isika manao hoe finaritra ho aminao ny fiatanan'ny Tompo. Tonoany amin'ny akavia sy akavanana ny aloha sy aorinanao izany. Finaritra ho amintsika ny fiatanan'ny Tompo mahazo toerana ry havako malala. Tonga eo amin'ny fotoana izay hanambarana ny raharahan'ny fiangonansika, angatantsika ny tompona andraikitra natateraka izany.
Zao dia tonga amin'ny fotoana sy ilazana ny raha fiangonantsika ry havana. Izany dia tomboka amin'ny famakiana ireo taratasy maro samihafa izay voaray am-pialatanana. Isy ny taritrara-bola ataon'ny mpandrarahany volan'ny fiangonana. Isy ny fanentanana ataon'ny mpikiambana amin'ny safifa ny amin'ny fankalajana ny 70 taona ny joroan'ny sampana. Isy ny fanentanana ara-pahasalamana ataon'ny ray aman-dreny Rasoamana, Dr Rasoamanana Lilianina, ary ny ray aman-dreny mpitandrina no amarana ny raharahan'ny fiangonantsika anio. Fampatsiahivana, ampatsiavintsika fa mbola azontsika raisina ao amin'ny ramatoa Arsoa Rasoamanana, ny perikopa sy ny diary 2 sy 2. Ampatsiavintsika mpianakavin'ny finoana fa nio ao anatin'ny asa vavolombelona no anehoana ny anaran'ireo komitiny Akanina Albert Daniel sy ny komitiny 520 taona nitandreman'ny ray aman-dreny mpitandrina Randrenasoa Alain Mianakavy, koa dia efa hiomana amin'izany ny voameran'ny fanosana. Ny alahady 20 Martsa 2022 no fotoana izay izarana ny Baiboly ho an'ireo mpianatra katekumène. Ampatsiavintsika sampana mba haka ny valopy IFRP izay anaovan'izy ireo ny opération fromage mba ho fanaona an'izany sekoly izany, sy araky ny fampianarana sy ny fanentanana efa nataon'ny filohan'ny FJKM tamintsika omaly sy ny fanantenana maro izay efa mitanterahana amin'ny vakina teto. Ary farany, aoriana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo dia hivory ny mpikambana ao amin'ny biraony fiangonantsika. Araky ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny no ny fahamaroan'ireo traboina vokatry ny fiakaran'ny rano tamin'ny faritra maro. Ny FFKM dia manao antso tolo-tanana avy amintsika fiangonana, miombona ato aminy sy ny ratsamangaika rehetra ary ny sampanisa tokony araky ny fandaminana izay hitantsika, satria mety ny fanohanana ireo havana trabona manerana ny nosy. Izany dia azontsika terina mivantana ao amin'ny FFKM Anjoy, ary ny andinindiny amin'izany dia azontsika jerena ao amin'ny fandraharana. Araky ny fanapahan-kevitry ny biraom-piandraikitra foibe dia isy ny fankalazana sy ny fisaoranan'Andriamanitra no ny fitsaran'Andriamatora Ranay Voarijonina Lucien Andrianjafinoro amin'ny asa fanompona. Ny andraikitra nosahany teto anivon'ny foibe FJKM dia andraikitra mahampanampy ny filohan'ny FJKM roa ny fandimby nanomboka ny febroary taona 13 sy 20 ary nitsahatra amin'ny volana desambra 20 sy 20. Ny andinindiny amin'izany dia azontsika jerena ao amin'ny fandraharana. Ny foibe FJKM dia miantso ny zanaky ny fiangonana FJKM rehetra izay manana fanomezam-pahasoavana amin'ny famoronana hira sy fanaovana sary mba handray anjara amin'ny hazakazaka amin'ny famoronana hira sy faneva sy sary famantarana mandritra ny fikarakarana sy ny fandaminana ny hazakazaka masina. Tahaka ny fanaontsika sampaty FJKM isan-taona dia antanteraka ny fanompoam-pivavahana ho fitondranam-bavaka, ny taom-piasana sy ny fanabeazana sampaty FJKM isika. Noho izany dia ny fanokafana nasionalin'ny sampaty dia ho tanterahany ny alahady 13 Martsa 20 sy 20 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny FJKM Mandavamamba Kristy Velona. Araky ny tetiandron'ny sampana Dorcas Antananarivo Atsinanana amin'ny taona 20 sy 20 ity dia ho tanterahana ao amin'ny FJKM Antsahamaina Famonjena ny alakamisy 10 Martsa 20 sy 20 manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ny fivoriam-ben'ny Dorcas synodam-paritany.
araka ny fanao ny paroisse internationale FGK Mandoalo dia antanteraka fanompom-pivavahana ho fidirana sy fankalazan'Andriamanitra izay ho tanterahana amin'ny trano fiangonana ny alatsinainy 14 martsa 2024 manomboka amin'ny 9 ariva. Antanteraka fambolekazo ny sampanasa AFF eto Antananarivo sy ny manodidina. Izany dia atao any an-dranona Otrakazobe ny Asabotsy 19 martsa 2024 ho avy izao. Ho tanterahany Sabotsy 19 martsa kosa ny fiaonam-bian'ny firaisan'ny diakona Soloolona eto amin'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana. Izany dia ho tanterahana amin'ny FGK Matrano Vato Ambohimalaza firaisana Kanana vaovao anomboka amin'ny 7 sasany maraina. Araka ny tetiandro taona 2024 ny SLK, ny birao ny SLK isam-pitandremana dia mba hatsoina ho tonga hamonjy ny fiofanana izay ho tanterahana amin'ny FGKM Mandrepamaky Jerosalema vaovao ny Asabotsy 13 martsa 2024 manomboka amin'ny 7 sasany maraina, fiofanana sy fivoriana izay ho tarihany Andriamatora Andriamampita Tovo Manjato mpitandrina sady filompanampy SLK Fohibe. Araka ny tetiandro amin'ny titoan'ity ho tanterahana ny 17 martsa 2024 ho avy izao ny komity lehibean'ny sampanasa fitoriana amin'ny filazantsara eto amin'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana. Izany dia ho tanterahana amin'ny FGKM Betela Sud Ambohipo anomboka amin'ny 7 sasany maraina. Toy ny fanao isan-taona ihany koa dia anatanteraka opération fromage izy ireo ka dia manana billet miisa 10 isika fitandremana mba vady mitafa. Ary farany anatanteraka fambolekazo ny sampana FF ny Antananarivo sy ny manodidina izay ho tanterahana eny amin'ny eny an-dranona Otrakazobe ny Asabotsy 19 martsa 2024 ho avy izao. Taratasy avy amin'ny ARM fiarahamientany Dorcas. Hiatrika amin'ny fivorian'ny filan-kevitra voalohany sika amin'ny titoan'ity, izany dia ho tanterahana ny alarobia 19 martsa 2024 manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 12 atoandro izay ho tanterahana ao amin'ny FGK Matrano Vato Ambatonakanga. Antanteraka ny andian'ny faharoa amin'ny hetsika fihizahana maso ny fifondronana andron'ny finoana sampaty ao amin'ny Trano Vato Ambatonakanga. Ny fotoana voalohany dia fantanterahana omaly Sabotsy 5 martsa 2024. Ny fotoana manaraka kosa dia ho tanterahana ny 19 martsa ho avy izao ao amin'ny akany RFM Ambatonakanga. Fifaliana ho an'ny foloso ny birao ny Dorcas efatrano ny manasantsika ho tonga anatrika ny fivoriam-be fiaraha-mivavaky ny Dorcas efatrano izay ho tanterahana ny talata 12 aprily 2024 manomboka amin'ny 2 tolakandro eto amin'ny fiangonantsika FGKM Ambavady Mitafa. Avy amin'ny Dorcas ihany, hiatrika ny fivorian-kevitra voalohany Dorcas amin'ny titoan'ity, izany dia ho tanterahana ny alarobia 19 martsa 2024 manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 12 atoandro amin'ny FGKM Trano Vato Ambatonakanga arak'izay efa voalaza teo aloha. Ny birao an'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana Sekolalady sy ny eto amin'ny faritra Varatrandoalo dia miara-batsika amin'ny anaran'ny tompo. Tahaka izao ny tetiandro ny sampana Sekolalady faritra Varatrandoalo. Sabotsy 12 martsa 2024 fotoana izay anatanterahana ny SAM eto amin'ny faritra Varatrandoalo. Izany dia ho tanterahana isaky ny ivotoerana. Ny alahady 12 martsa 2024 famangina ny Sekolalady ao amin'ny FGKM Ambohimarina fivavahana. Sabotsy 19 marsa 2024 tontolo andron'ny mpampianatra Sekolalady izay ho tanterahana eny amin'ny Sekoly Viné Ambohimalaza samy mitondra ny sakafo sahaza. Ary ny talata 7 aprily kosa fandraisana ny listy ny mpianatra izay anatanteraka ny fanadinana. Taratasy avy amin'ny fitandremana Ambohitrombiavana. Ny fiangonana dia manasantsika iombam-bavaka isoan'Andriamanitra no fandraisan-tanana an'Andriamatora Kotomahandry Jaso mpitandrina amin'ny vady izay ho tanterahana eny amin'ny FGKM Ambohitrombiavana ny Asabotsy 12 martsa 2024 manomboka amin'ny 7 sasany maraina. Avy amin'ny voameran'ny fanisana eto amin'ny fiangonantsika. Mampatsiahy ny voameran'ny fanisana fa mitoisaky ny alady voalohany sy ny alady fahatelo ny fikarakarana ny fanavozana ny karatry ny mpandray.
Manasantsika mpandray araka izany hitondra saritapaka roa sy ilay karatra mavokely ahafana mandateraka ny fikarakarana ny karatra. Ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia asaina anatona ny voamero amin'ny tokotany ao Atsinanana isaky ny alahady fandraisana. Avy amin'ny AFF ho fanombohana ny taom-piasana 2024 dia antanteraka androm-bavaka ny AFF izany dia ho tanterahana ny 7 Martsa 2024 manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 3 ora hariva ao amin'ny akany Radibera Daniel. Mariana fa ny fiangonana manontolo no asaina anatanteraka izany androm-bavaka izany. Taratasy fisaorana avy amin'ny sampana fifoazana. Misaotra ny tompo ny sampana fifoazana ary misaotrantsika mianakavy fa vita soa tsara ny fotoana fifadikanina izay notaterahan'izy ireo ny sabotsy 10 Mars 2024. Noho izany dia misaotra ny mpitandrina ny birao ny fiangonana sy ny fiangonana manontolo tamin'ny fitrotonam-bavaka izany fotoana izany. Ny krismasy paritry ny faritra Avaratra Andohalo sampana sekolalady dia ho tanterahana ny alahady 20 Martsa 2024 manomboka amin'ny roratolakandro eto amin'ny fiangonantsika FJKM Mbavady Mitafo. Ny mpikambana amin'ny Dorcas dia hiatrika amin'ny fivoriam-be any Tsahamaina Ambatomanga ny alakamisy 10 Martsa 2024 ka mba ahafahana mikarakara ny fotoana sy fiatrehana izany dia asaintsika mpikambana amin'ny Dorcas mba hivory ao amin'ny tokotany-mpiangonana ao Andrefana. Taratasy fisaorana avy amin'ny FDL. Misaotra an'Andriamanitra no fahatotosan'ny fiafanan'ny olona sy ny diakona omaly ary dia misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny birao ny fitandremana. Azontsika jerenao amin'ny tranokala ny fiangonana ny fotoana rehetra, indrindra ho antsika izay tsy afaka nanatrika izany fotoana izany. Taratasy avy amin'ny sekoly-tany ketra. Ilazany sika ray aman-dreny sy ny mpikamba ny fanatanteraka amin'ny fivoriam-be voalohany na AG sika nalahady 7 Martsa 2024 ao amin'ny akany Radibera aorinan'ny fanompiam-pivavahana maraina. Aoka sika ifampilaza. Ampatsivony koa sika mpikambana rehetra mba hijanona aorinan'ny fanompiam-pivavahana maraina mba ahafana mantanteraka ny fianaran-kira. Ny sampana tanora kristiana dia tsy eto an-toerana ny asabotsy 12 Martsa sy ny 13 Martsa 2024 izao fa antanteraka fisindana masina eny amin'ny Mamre Ambohinorina eny sabotsy namehana. Ny fotoana dia ho tarihan'ny ray aman-dreny mpitandrina Bizatra Rara Andriana Ambinitsoa Onja. Ampatsivona koa sika mpikambana amin'ny sampana tanora kristiana mba hijanona aoriana fandraisana fanatran'ny tompo mba antanteraka famerenan-kira ao amin'ny Petite Salle ao amin'ny akany Radibera Daniel. Taratasy filazana fanorena tokantrano. Ramatora Noromboangy Merline, Ramatora Zanamasy Françoise, Andriamatora Kotoramanana Mamtina Mivady, Ramatora Makatsoavana Emilianina, Andriamatora Kotiniana Iva Patrika Mivady dia fanamanasantsika hiara iombom-bavaka noho ny fanamasinana fanambandiny safiny ny zanany Rakotoramanana Miary sy Rakotiniana Mampionina Pagiela izay ho tanterahana ao amin'ny FJKM Ziona Fanantenana Ambatobe ny asabotsy 9 Martsa 2024 manomboka amin'ny 10 ora sasany maraina. Ary farandriavana taratasy fisaorana. Ny zanany, ny zafiny, ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana feno ray aman-dreny mpitandrina ny sampana Dorcas ny mpianakavy ny finoana eto amin'ny fiangonana FJKM Mbavady Mitafo ny tondram-bavaka tsy nampahera azy ireo tamin'ny namoiza malalany Rasoa Zanamanga Marceline. Tsara levenana amin'ny maty ary enkatra sy voninahitra ny velona. Andriamanitra ny fiadanana manankarem-pahasoavana ny amaly fitianareo. Mialatsiny indrindra amin'ireo tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Dia tahak'izay ndra raha ny fiangonantsika riavana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Dia mbola manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika ry havana. Fa tahak'izao indray ny fitantanam-bolantsika nandritra ny volana febroary 2024 sy 2025. Teo amin'ny vola miditra dia mitetina 9 179 000 ariary. Vola mivoaka 8 377 200 ariary.
manatombo araka izany ny vola miditra raha mihoatra amin'ny vola mivoaka manatombo 801 800 ariary. Raha tambatra amin'ny antanana tamin'ny faran'ny volana janoary izay mitetina 33 938 440 ariary 88 dia manome antanana faran'ny volana febroary 34 740 240 ariary 88. Misongadina anatin'izany dia ny fikojana ny fananany fiangonana sy ny fanametisa milaly 21 174 586 ariary ary ny fampandehanan-draharaha 8 942 564 ariary 38. Raha hitantsika ao amin'ny ty tatitra ity dia manomboka mampiditra antotanisa isika. Resaka isan'ny mpiangona nanomboka tamin'ny fahenina ny volana febroary dia hitantsika fa miakatra ny isan'ny mpiangona miverina aty amintsika izany isaranan'Andriamanitra izany. Nanomboka tamin'ny 9 febroary 790 ny isan'ny mpiangona ary hatraty amin'ny faran'ny volana 270 sy 700. Eo raha teo ihany koa ny kisarisary izay manamarika ny vola miditra sy ny vola mivoaka. Raha hitantsika dia eo amin'ny lahady voalohantsika dia mamoaka vola misimisy dia lahady fahatelo ary ny lahady faran'ny volana. Ny vola miditra dia hitantsika amin'ilay kisarisary miloko mainty matevina ary ny vola mivoaka kosa dia amin'ny volombatolalaka. Dia araka izany ry havana dia mbola manentana antsika rehetra hatrany amin'ny fanatontosana indrindra isika mpandray ny fanasan'ny tompo amin'ny adidy ahafahantsika miatrika ny adiditsika eo anivon'ny synodam-paritany. Raha hitantsika tamin'ny faran'ny volantsika namoaka ny adidy foibe sy ny adidy synodam-paritany izay mila avoakantsika ao anatin'ny 3 volana voalohany amin'ny taona izany amin'ny maha fiangonana mpanampy voalohany antsika. Dia izay ry havana ny tatitra ara-bolantsika mandritra amin'ny volana febroary ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia mbola manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika mianakavy amin'ny alalan'ny sampana fifoazana ambavady mitafo no ijoroako eto. Ny amin'ny herinay anio izay ivon'ny fankalazana ny faha-30 taona ny sampana fifoazana dia manentana antsika rehetra mba hanao akanjo fotsy avokoa amin'ny fotoana io. Manentana antsika ny amin'ny fitaovam-pivavahana maraina ary ny folakandro dia misy ny toriteny ankira iarahana amin'ny antoko-pira rehetra eto ambavady mitafo. Manarak'izay dia amin'io ihany koa ny vokatra ho an'ny sampana fifoazana dia raha mbola tsy nandray an'ilay valopom-bokatra ianao dia afaka mandray izany rehefa mirava. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Dia faly-miarabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika amin'izao fotoana anatanterahana ny fanentanana ara-pahasalamana izao. Ety am-boalohany zany dia anamarika hoe taotsika ohatran'ny varindrina tamin'ny fisian'ny cyclone nefa oako fantatsika fa mbola ao mihitsy ny Covid-19 na dia atao hoe efa niantonotony ary. Tany am-boalohany ny aretina dia azahoantsika statistika isan'andro amin'ny ray ora amin'ny alalan'ny radio na ny télévision. Ankehitriny nefa ministère ny fahasalamana dia tsy manome an'izay statistika isan'andro izay tsony fa statistika isan-kerinandro izay avoaka ny isaka sabotsy amin'ny alalan'ny tambajotra serasera. Eto ary dia anome toromarika vitsivitsy anareo ny mikasika ny herinandro telo farany ny amin'ny mikasika ny Covid-19. Tamin'ny herinandro ny 12 ka hatramin'ny 20 febroary dia mbola nisy tranga vaovao 532, nisy 230 nisy forme grave 180 ary nisy maty 10. Ny herinandro manaraka an'iny zany hoe tamin'ny 7
ka hatramin'ny 15 febroary dia nisy tranga vaovao 920 sy 200 izay 530 amin'ireo dia teto Analamanga daholy. 270 ny forme grave dia 520 ihany koa ny olona maty. Tamin'ny herinandro fahatelo zany hoe ny 9 febroary ka hatramin'ny 4 mars zany hoe tamin'ny zoma zany dia efa niena 720 amin'izao nisan'ny seho vaovao ny 920 amin'ireo teto Analamanga, ny forme grave 920 ary ny olona maty 7. Tiana namariana amintsika zany fa tokony mbola hitandrina foana isika fa ny Covid mbola tsy lasa tanteraka. Reto ary misy toromarika vitsivitsy anankifolo omena anareo hiatrehana ny Covid-19. Mety toromarika efa fantatritsika ihany le izy fa tsy mampaninina averina amintsika mba hitandremantsika bebe kokoa hatrany mikasika an'io aretin'io. Voalohany indrindra oka isika hitony anamboatra saina satria ny fikorontanana ara-tsaina dia anisany mandreraka ny vatantsika. Nefa ny mampirongatra koa ny aretina dia io fikorontanana ara-tsaina io rehefa mikorotana ny saina tsy mahita tory fo maraina reraka dia anisany miteraka aretina izany rehetra izany. Faharoa manaraka an'izay vao misy soritra aretina dia oka nanotona mpitsabo na dia hoe soritra aretina tsotsotra mety tsy eritreretintsika hoe Covid, mety hoe reradreraka, mety hoe manavinavy kely, serisery kely dia aleo manantona mpitsabo foana fa izy reriany ny afaka anao diagnostika hoe tena Covid marina ve io sa tsy. Fahatelo arao tsara ny torohevitry ny mpitsabo, tena rahana amin'ny tsaka ny sy andavany fa misy olona aloha voalohany indrindra tsy tia manantona mpitsabo zany fa nefa ny tena ilaina le izy izay fanaovana kitoto zay mahatonga an'le izy iombo ao anatin'le marary. Faefatra hoanina ara-dalàna ny fanafody. Le hoanina ara-dalàna zany misy karazana fanafody maromaro omen'ny mpitsabo amin'ny traitement Covid-19. Nen'ny sasany raha vao mangidy le fanafody aloha dia efa tsy hoanina na raha mihinana izy dia 2 andro 3 andro dia ajanony fa niatsara izy. Fa matoa ny mpitsabo miteny hoe ty 5 andro no mihinana an'ity dia taperina 5 andro fa tsy hoe tsaratsara dia ajanony. Zay ny mikasika an'le fanafodina Covid-19. Fa ho an'ireo olona taizana aretina ihany koa ohatra ny misy diabeta na misy fekaran-tositra dia mbola tohizana ara-dalàna foana ny traitement ny diabeta sy ny HTA. Mereza misotro rano ary raha afaka atao dia rano mafana. Za kory tsy niteny hoe tena mamay be foana, raha ny andalana any tsika tsy ahita rano mamay be fa metimety tsara mihitsy hoe mitondra rano mafana miala ao an-trano dia any am-pandehanany any iny mety efa matimaty fa tena mahatsara ary tena misotro arak'izay tratra. Ajanona kely marina fa efa miverina me mafana ny andro fa ajanona kely ny jus glacé fa tena tsy mety amin'ny fahasalamantsika izany. Fahafito azafady faheniny aleo misakafo foana na dia malaiko manary na dia hoe tena tsy mazoto ary miezaka na dia bitika kely ary hoe mihinana sakafo na dia voankazo sy légume fotsiny ary le sakafo fa tsika manko raha hoe andao isakafo dia vary sy laoka izay fa mety na légume sy voankazo fotsiny ary fa io ny ahafahana manohitra ny aretina. Fahafito ilaina ny mitaninandro fa le herin'ny masoandro iny zany mampavitrika atsika nefa le mitaninandro le voamaraina ny tsara le taninandro maraina iny fa tsy le amin'ny 1:20 na amin'ny 12 so tratra ny coup de soleil indray fa ilaina le mitaninandro dia atao isanandro arak'izay ahafahana manao azy. Fahavalo azadiny ny ady gasy
le ady gasy tiako tenenina eto a dia le mievoka le misotro dite sakamalao mafanafana misotro juana citron tsy asiana tsy atao raha mangatsiaka akory natao glacé dia zara raha asiana siramamy ny tongolo mihinana tongolo tsakotsakoina na tongolo oignon io na tongolo gasy fa sivy azadino ajaina foana ny fepetra ara-pahasalamana dia ny arivava sy ny orona zany ny mielanelana ray metatra dia zay rehetra tokony atao amin'iny ara-pahasalamana iny ajaina daholo. Misy olona manko zatra ohatrany hoe manao arivava sy orona izy dia sepitra dia le orona tsy ao anatin'le arivava sy orona fa te avelany fa hoe sepitra nefa ntsika raha miaina ny orona mandray ny respiration tsika zany hoe miditra amin'ny orona le aretiny dia izay zany ny tokony arahantsika ara-dalàna. dia ny farandrindra ny fahafolo nefa tsy ny kely indrindra miresa amin'Andriamanitra mahereza mivavaka ankino amin'Andriamanitra ny fiainanao ny aretinao sy ny ankonanao fa miainanao Andriamanitra ary amaly vavakanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. raha nariavana ny toromarika ny mpitsapo amin'ny fitandremana maro samihafa dia mirary atsika rehetra amin'izany satria tsy mora ny jorotsika vavolombelona kehitrehitra nefa amin'izany no etson'ny tompo atsika. dia ny tenin'Andriamanitra iarabanantsika androany riavako dia ny tenin'ny anjely tamin'ireo mpiandrondro manao hoe voninahitra any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadaniny aty ambonin'ny tany ho an'ny olona akasitrahana. raha vao maheno izany tenin'Andriamanitra zany tsika riavako dia ny mbia ao tsaitsika dia ny krismasy filazan'ny anjely ny fahaterahan'ny mpamonjy ary hitantsika tao am-piangonana miresaka krismasy dia nyvesika ny ao an-tsaintsika avy hatrany satria izy ireo izay manao fotoam-bokatra amin'ity anio ity no nomen'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana ny taiza ny ankizy ny tanora ny zatovo hatramin'ny lehibe hanome voninahitra an'Andriamanitra tsy amin'ny krismasy ihany fa amin'ny androm-piainany manontolo. ko amin'izao fitom-bokatra izy ireo zao ry havana dia rarany tsitsiny loatra raha hivavaka ho azy sika ary anohana azy ireo eo ihany izay valopy efa nizaraina tamintsika fa tokony anohana azy ireo sy anao tolo-tananytsika satria anisan'ny asan'ny fiangonana izany fanabeazana ny rehetra anome voninahitra an'Andriamanitra izany. ny faharoa riavako efa nambara teo ihany kanefa tiako mba ny tanana antsika indrindra fa isika mpampianatra sekoly alahady zany efa nambara fa efa misokatra ny samina dia le toerana fanomanana ny mpampianatra mba hahafahany tokoa manabe le ankizy ny tanora ny zatovo ny lehibe amin'izany fampianarana sekoly alahady zany. tsy hoe tsy maintsy mianatra samina riavana ianareo fa tokony hianatra any amin'ny samina avokoa zay rehetra mampianatra sekoly alahady. tsy voatery io zao zany fa amin'izay fotoana mahafaka anao kanefa raha izao anao no mahatsiaro fa tena mbola zava-dehibe zany fampianaranao sekoly alahady zany dia amin'ny asabotserinao amin'izao atao mojatovo avaratra ao ny fiofanatsika ety amin'ny faritra misy atsika ataovy zava-dehibe ny fiomanana amin'izany fampianarana sy fanabeazana ny ankizy sy ny tanora ary ny lehibe izany. efa fantatsika mpanray fanasan'ny tompo riavana sika mpihevidrara ary tiana nampafantatra atsika fiangonana fa misy mpanompon'Andriamanitra izay anisany nahavita be tokoa fa tao anatin'ny sahan'ny Efjekema izay sotro ronono amin'ity taona ity dia nitandrina raha Samuel Samson Alson izany. ho antsika manokana ny ahafantarantsika azy dia ilay mpitandrina taloha tany Amboamalaza fa anisany andraikitry ny farany dia tonita ato amin'ny FFKM izy ary mpampianatra any amin'ny kolejy izy ankehitriny. Isotro ronono zany mpanompon'Andriamanitra zany riavako. ny mpitandrina rehetra dia misy fiangonana izay mikarakara ny fisorononony fa ity avantsika ity dia mpiaso eo ambonana izy izaho sy anao no tanan'Andriamanitra anohana azy. dia manentana antsika riavako mba hitondram-bavaka zany fotoan-jaobily zany ary anohana misy ny valopy izay oentin'ny komite any amintsika iny fa misy ihany koa izay tiatsika mba ho atolotra anohana an'izany asa masina izany mba ho tena amin'ny fifaliana no marana ny taom-panompony amin'ny faran'ny taona fa tsy amin'ny fisian'ny taona. dia tsika tambavadin'ny tafo manokana rava dia nitahin'ny tompo satria amin'ny alahady faharoapolo ny volana martsa ho avy zao dia ho avy eto amintsika izy telo mianaka
izy mitondra ny afatr'andriamanitra amintsika dia io fotoana io ndeha ho ararotsika tsara mba ho akasitra atsika izany ray aman-dreny zany dia ho avy eto izy ireo dia mba samy miomana daholo tsika fiangonana manontolo itika sampana sy ny fikambana isika vao miara maro samihafa raha tsy mankaiky ato anatin'ny fiangonana mba samy hanomana zay hoe tsika manohana izany mpanompon'andriamanitra zany dia tahaka ny fanaontsika moriavana dia atao amin'ny fandrarana atao andrefanato ao ny anolorantsika dia tsarovy ry avako fa zay rehetra ataontsika amin'izany ray aman-dreny zany dia tsy ho azy ihany akory fa tena ataontsika ao an'andriamanitra sy ny fitoriana ny filazantsara izany fa nio ihany koa ry havana dia tena andro miavaka loatra amin'ity anio ity mbo manasa anareo hoe zay bebe rehetrarehetra mbo mitsangana hoe zay bebe rehetrarehetra tompoko aloha za mitsangana fa za tsy sady tsy dadabe tompoko zay bebe rehetra grand-mère rehetra mba mitsangana misy mbola tanora kely izy zany ivenao fa grand-mère sady dia miarava anareo reny be ry havako fa anio no atao hoe fetinareo reny be azonareo tsara zany ry zanako isany fetin'izy androany fetin'ny mami aza mitabataba fetin'ny mami on rehefa fetin'ny mami tsy mitabataba tsika dia miaraba anareo ray aman-dreny fa tena hafa tokoa zany hoe mananjafy kely zany indrindra fa tsony hoe mami zany dia miaraba anareo zay ary dia ny tenin'andriamanitra zay hitany miaraba samy raha soanareo dia izay voalaza ato amin'ny Isaia ato amin'ny bokin'ny Isaia toko fa 3:7 manao hoe aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao aho raha mitany rano ianao dia ombanao aho raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy may atsehitra aminao ny lehilahy fa izao Jehovah Andriamanitra ao dia ny ray mason'ny Israely no mpamonjy ianao fantatsika ry havana fa rehefa ao anatin'ny fahalehibiazana dia maro ny zavatra mitranga fa tsarovy fa tsy manadio anareo ny tompo Andriamanitra fa tahaka ny nombany anareo tamin'ny fahatandroanareo mbola ombana ianareo ihany koa amin'izao andraikitra lehibe amin'ny reny be anareo zao dia mba maharitra mitsangana ianareo satria valo maro samy talata dia mitsangana ireny vehivavy rehetra ry havako mbo mitsangananareo vehivavy rehetra ihany koa fa dia tsika moa tsisy fivavahana eto amin'ny talata ho avy zao ka dia atambaritsika androany daholo amin'ny talata ihany koa ry havako dia andron'ny vehivavy dia ny afatr'Andriamanitra zay omena anareo vehivavy dia izao manao hoe iza no mahita vehivavy tsara ny zana nitsangana ka midera azy hoe sambatra ny lahako mitsangana ka midera azy hoe maro ny zazavavy nanao soa fa ianao manoatra no izy rehetra toavy ny tompo aminareo tokoa ane zany tenin'Andriamanitra izany ka tsy arovanareo fa ianareo vehivavy kristianina dia navahan'Andriamanitra tamin'ny maro tokoa satria ianareo ny tanan'Andriamanitra ao anatin'ny ankonana sy ny firenena anao soa sy hampandroso ny ankonana sy ny firenena dia miraha soa anareo mandrakariva na ianareo grand-mère zany na ianareo vehivavy ivavaka isika Jesosy tompo misaotra anao indrindra no ny amin'ny fitahianao ny fiangonanao ka nanomezanao ireto vehivavy marobe izay mitarika ny fiangonanao anome voninahitra anao isaorana manokana ianao tompony amin'ireto reny be izay mahatratra ny fetiny amin'izao anio izao ianao tokoa ireto tompony no anatanjaka azy ireo tsy ara-pahasalamana ihany fa ara-tsaina azao ny mitaiza sy manabe ny zanaka manjafiny fa ara-panahy indrindrindrindra ka tsy arovan'ny fa eo anilany ianao ko tahako nombanao azy nombanao ny vehivavy rehetra ihany koa tompo anana ny fahasahiny joro vavolombelonao ka hitondra soa hitondra ny fitiavanao Kristy any amin'ny sehatra rehetra zay andrano azy dia amin'ny anaranao Jesosy nanonona izany vavaka izany misaotra tompo amen izay le lasa ny zanaka dia mba hitehaka ao anareo atao tsy mafy tsara ny tehaka fa ohatra mbola tsy mafy tsara izy zany nisy ankizy kely nanafatra tany ampidirana hoe any an-trano ny kado amin'ny mami dia ampitaina ihany moa zany ry havako fa dia miraha soa anareo mandrakariva ao anatin'izany fitahiana omen'Andriamanitra antsika isan'andro izany farany ry havana kanefa tsy ny kely indrindra fanompon'Andriamanitra izay nitahiny manokana mahatratra ny tsingery taonany amin'izao anio izao
ka manantanteraka rakim-pisaorana ao amin'ny obolana faraka amin'ny telopolo ny andinin'ny fadimy amin'ny roapolo manao hoe ery sy voninahitra no hitafiako ary ny androko avy dia io mehezako manolotra rakim-pisaorana vola 2 alina sy 1 hetsy ariary ny 4 alina dia ho an'ny mamre ny 4 alina ho an'ny fifoazana ary ny 4 alina ho an'ny pasteur mpanompon'Andriamanitra ihany koa ry havako nandray fitahiana avy amin'Andriamanitra rakim-pisaorana avy amin'ny fianakaviana raha maro bandro rivo arsan manolotra rakim-pisaorana vola 4 alina ariary ho an'ny fiangonana eto ambavahady ny tafo dia hivavaka isika rehetra havako tompo misaotra anao indrindra izahay fa eniky ny fahasoavanao ny fiangonanao fa indrindra mbola ny tamanokana ireo zanakao ato anatin'ny fiangonana ianao tompo ao ny natsiarovan'ny fitantananao teo amin'ny androm-piainana ao ny matratra ny tsingery taonany amin'izao anio izao ianao ny tompo nomba azy ireo mandrakariva ka hanamafiorona ny fononao anatiny atokiny fa tena momba azy ianao Jesosy tsy amin'izao tsingery taonan'izao ihany fa amin'ny andro ny mpiainany manontolo fa ianao koa ny tompo no momba ny fiangonanao rehetra atsiarovanay fa isan'andro izay dia tahinao ko ampianaro zay tompo ahisaotranao amin'izay rehetra ny tahinao anay fa indrindra amin'ny fiainanay manontolo dia mianaranao ry Jesosy Kristy tomponay le loharan'ny fitahiana sy ny fahasoavana ametrahanay reto mpanomponao anatanteraka rakim-pisaorana sy ny fiangonanao no anoana izany mivavaka izany amen dia ho an'Andriamanitra ny havana ny voninahitra fa ny fanahy masina kosa ho amintsika rehetra fa maromaro ihany ny nambara teo dia mba hitarika atsika amin'izay rehetra tandrify atsika hoe tsika manome voninahitra an'Andriamanitra. Isorantsika ny tompo ry havako malalany amin'ireo raha maro izay apetrany amin'ny fiangonana ny asa no ahafantarana fa velona amin'ny finoan'ny fiangonana dia anehoana ihany koa izao fahatongavantsika maro atao amin'ny tranon'Andriamanitra izao fa misy finoana sy fanantenana an'Andriamanitra dia mirary soa antsika mandrakariva anohy ny fanompoam-pivavahana isika ary andeha aseho antsika amin'ny endrika hita maso ny fanavaozantsika amin'ny fanoloran-tenantsika dia nirakitra izany ny feokira no tanterahana mandritra amin'ny fanatanterahana andrakitra ry havana ary eo am-pitsanganana no anatanterantsika izany.
ry tompony arenao no irahomantsika hanolorana ny rakitra andeha ary hitsangana fiangonana. Azo toerana amin'ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana izay ankalazana ny ten'Andriamanitra isika, mialohan'ny hitsanganan'ny tompon'anjara ho amin'ny fanatanterana ny voankazo mamy dia ny zanantsika ho amin'ny tanketsa no anatanteraka anjara hira.
Farmiaravatsika indray amin'izao fotoana ny voankazo mamy izao dia sokafy ange ny baibolinareo ao amin'ny Hébreu a 12:5 dia mbola tsy vakiana alohany a fa jerena homanina tsara fotsiny. Loha hevitsika mantsy amin'ity volana mars ity manao hoe mamaly ny faharatsiana ny tompo. Dia misy tantara kely a tantaraiko anareo. Nisy ankizy roalahy zany a niaty teny amoron-dalana. Ny famono zareo a dia niosombovoka teny. Dia nisy rangahy anankiray nandalo. Dia inona nataon'ilay rangahy nahitanao zareo niady? Nanao inona ilay rangahy rehefa nahitanao zareo niady? Tsy nanasaraka fa nataon'ilay rangahy nikapohan'ilay ankizy iray. Kapohany teo ilay ankizy anankiray. Fa maninona ary nikapohan'ilay ankizy anankiray? Satria zanany io. Nikapohany a satria zanany. Dia rehefa nikapohany teo a dia nientiny a, nidioviny a, nosasany. Dia tahaka izany koa tsika rakizy a, tsika angamba ny izany efa namaky vilia tany an-trano. Dia ilay milalao baolina ao salon. Ie, dia nikapohany dada sy neny sa tsy nikapohany? Ie, dia tahaka izany koa Andriamanitra amintsika. Rehefa tsy manao ny sitrapony tsika dia fahaiziny a dia kapohany. Tsy hoe rehefa manao sekolalady rehefa hoe manao sekolalady foana na koa hoe zaho efa mivavaka foana, fa rehefa misy tsy mety ataontsika dia fahaiziny tsika. Dia izao mangataka ny ankizy ny tanora ny zatovy hitsangana amerina hamaky an'io tenin'Andriamanitra io. Dia ataontsika mafy be satria tsika zanak'Andriamanitra. Dia vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izay tiany Jehova no fahaizany ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohany. Averitsika mafy be hoe Hébreu 12:5. Teo an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Mahazo toerana. Mialohan'ny hitsanganan'ny mpanompo ny vavaka sy hamaky misesy ny soratra masina dia ny hira fahafolo sy roanjato ny andinin'ny voalohany sy ny fahatelo. Andery avaka malala mba hamparisitrisika azy dia ataontsika amin'ny fifoazana izany hira izany. Hira fahafolo sy roanjato ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny fahatelo.
manaparu nipicipicau arenabie iravu anazarubie diafuzani didin famujena wansai manje Majinisa Nefani Denina Tirusifani Lunitu dia mbola hiary vavakantsika tompo ry Andriamanitra rainay io midera ary mankalaza ny anaranao izahay misaotra anao izahay fa notao aminao dia tonga eto an-tranonao ankehitriny misaotra anao izahay fa tsy avelanao diso anjarany amin'ny teninao indray androany ko ankehitriny dia mangataka ny fanainao masina mba omba izay hamaky ny teninao mba hampiteny ihany koa izay hitondra ny hafatrao ary indrindra hanokatra ny fo amampanahinay tsirairay avy ahafahanay mahatakatra izay tianao ambara aminay ary ahafahanay ihany koa mirakitra ny teninao aty anatin'ny fonay mba tsy hanotanay aminao dia aza vela izy feo horenay ary akoatra ny feonao tompo fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanovanay izany vavaka izany amen. Ny soratra masina ovakina amintsika anio dia hita ao amin'ny bokin'ny Genesis. Genesis toko faha 7 andiny faha 420 ka hatramin'ny faha 720. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehova nandazaka tamin'ny Sodoma sy Gomora, solofara sy afo avy tamin'i Jehova tany an-danitra, ka nandrava ireny tanàna ireny sy ny tany lemaka rehetra sy ny mponina rehetra tao an-tanàna ary ny zava-maniry teo amin'ny tany. Fa ny vadiny Lota nierika teo ivoany dia tonga vongatsira mitsangana izy. Dia ny fomaraina koa Abrahama ka nakany amin'ilay tany efa nijanonany teo anatrehan'i Jehova. Ary nitsinjo an'i Sodoma sy Gomora sy ny tany lemaka rehetra izy dia nahita ka indro niakatra ny setroky ny tany tahaka ny setroky ny lafaoro lehibe. Ary raha noravan'Andriamanitra ny tanàna tany amin'ny tany lemaka dia nahatsiaro an'i Abrahama Andriamanitra ka namoaka ny Lota hiala teo afovoan'ny eo havana amin'ny andravana ny tanàna izay nonenan'ny Lota. Filazantsara nosoratan'i Jaona toko 5 andiny 420 hatramin'ny 720. Jaona toko 5 andiny 420 ka hatramin'ny 720. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana ny fiainana mandrakizay ka tsy veloina fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa avy ny andro ary tonga ankehitriny izay andrenesany matin'ny feon'ny zanak'Andriamanitra. Ary izay mandre dia ho velona. Fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy, tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho azy, ary nomeny fahefanay tsara izy satria zanak'olona. Aza gaga amin'izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra any am-pasana ny feony dia hivoaka izy. Izay nanao tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa
tsy ahoana fitsangananao fahamelohana. Epistily faharoa nosoratan'i Petera. Petera faharoa toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Petera faharoa toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ry malala, ety no epistily faharoa nosoratako aminareo ankehitriny, ka izy roa dia samy entiko mampifony sainareo madio amin'ny fampatsiarovana, mba hatsiarovanareo ny teny voalaza amin'ny mpaminany masina, raha teo sy ny didin'ny tompo sady mpamonjy izay nentin'ny apôstôly nirahana ho aty aminareo. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira avy aniratsira, mandeha araka ny filany ka manao hoe aiza ny teny fikasana ny amin'ny fiaviany, fa hatr'izay nodian'ny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra, eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza. Fa ninijamba ireo ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny ela ny lanitra ary nisy tany koa izay niseho avy tamin'ny rano, sady rano nanaovana azy tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ary rano koa ny nandravana izao rehetra izao taloha tamin'ny nanaforany azy. Fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia azoniny izany teny izany ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Nefa ry malala, izao zavatra iray loha izao no aoka tsy ho adinoinareo. Ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo taona, ary ny arivo taona toy ny indray andro. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataony sasany ny fahelany, fa maharo-po aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Fa ho avy tahaka amin'ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimoana mafy, ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Koa raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra, sady manantena mampafaingana ny havian'ny andron'Andriamanitra izay hamay sy halevona ny lanitra ary handory sy hampiepo ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Ray masino manamasina ny fahamarinana, teninao fahamarinana. Hira fa 7:70 amin'izao ny andininy faharoa sy ny fahaefatra no hitsenantsika ny afatra avy amin'ny soratra masina. Andeha hitsangana fiangonana. Amen.
ny fanahin'i Jesosy Kristy lay fahazavan'izao tontolo zao ny ariavako anazavany fomam-panahintsika rehetra tokoa indrindra amin'ny alalan'ny teniny amin'izao anio izao mba ho fotoana tokoa anio azahoantsika tokoa mandray ny fitahina avy amin'ny tompo ka iorenantsika amin'izany indrindra amin'izao herinandro vaovao omeny tompo atsika izao. Ny tenin'Andriamanitra riavako izay fampaherizantsika amin'ity anio ity tenin'Andriamanitra diso hoentsika loatra nampianarina antsika tao amin'ny sampana sekoly lahady zany hatramin'ny fahakelitsika mandra-pahalehibe antsika dia ny ato amin'ny Genesis toko faha 7:20 Genesis toko faha 7:20 ka ny andininy faha 4:20 sy ny andininy ka hatramin'ny andininy faha 7:20 ny tantaran'ny Sodoma sy Gomoro izany. Genesis toko faha 7:20 ny andininy faha 4:20 ka hatramin'ny andininy faha 7:20. Inona moa ry havako ny lohevitra banjintsika amin'izao volana izao? Mamala ny faharatsiana ny tompo. Resaka tanora tery amin'ny sakely-dalana ry havako ny fampizarana amintsika ary mamperitreritra tokoa ny resaka izy ireo. Izao ny resaka ry zareo. Mba fantatro se ve inona indreo zao ny lohevitrintsika amin'ity volana ity tanora kristiany no resaka io fa tsy eto amintsika, tsy eto amintsika koa zany. Mba fantatro se ve inona ny lohevitra banjintsika? Raha tsy diso angamba ny misatra ohatra misy resaka famaliana zay a. Mamala ny faharatsiana ny tompo. Zay le izy. Dia ahoana ny fandraisany sehan zany? Andriamanitra ve mpamaly ratsy? Eo dia samy mieritreritra daholo hoe ahoana tokoa moa Andriamanitra? Andriamanitra tokoa ve mpamaly ratsy? Zany hoe raha misy manao tsy mety aminy tonga ty avy hatrany dia valiany ratsy ve? Dia ny anankiray ny teny hoe Jesosy ny teny hoe raha mamely ny takolako ankavanana dia meo azy koa ny ankavia. Andriamanitra tsy mpamaly ratsy zany ka. Andriamanitra masina ry havana ny Andriamanitra ivavahantsika. Fa tahaka atsika miteny ny zanakitsika ao an-trano rehefa tsy mifanaraka azy zareo. Araka le voankazo mamy teo misy ankizy miady, rehefa miady ny zanakitsika ao an-trano dia zao foana ny tenintsika hoe aza mamaly ratsy ny ratsy. Ka ny Andriamanitra ivavahantsika ry havana tsy Andriamanitra mpamaly ratsy akory. Lao aloha hazava tsara ny resaka ato anatin'ity volana ity fa sao dia hoe manomboka zao zany dia efa tonga dia efa avy hatrany dia maty sy retoro avy hatrany valo faty zany sy ry havako. Tsy Andriamanitra mpamaly ratsy ny Andriamanitra ivavahantsika fa Andriamanitra masina izy. Andriamanitra masina ny Andriamanitra ivavahantsika ka tsy mahazaka endrika faharatsiana zay atao amin'ny olony na atao amin'ny fireneny sy ety ambany masoandro. Tsy zakan'Andriamanitra ka fongorany hatrany amin'ny fakany zay endrim-paharatsiana rehetra. Zany ny Andriamanitra ivavahantsika. Tsy mpamaly ratsy izy akory. Fa Andriamanitra tsy mahazaka ny faharatsiana ka mamongotra azy hatramin'ny fakany mba tsy hisy intsony. Ary dia ny Genesis toko faha 7:20 ry havana. Tantara indrindra ny zavatra ny tany Sodoma no tenin'Andriamanitra indrindra. Maneho izany maha izy azy an'Andriamanitra dia ny Andriamanitra masina izany. Fa masina ry havana ny Andriamanitsika ka mandevona ny faharatsiana. Tena levon'Andriamanitra ny faharatsiana ry havako. Zany iny fa rehefa nahenon'ny famakiana ny soratra masina zay tsara teo ianao dia tsaronao ny fampianarana amin'ny mpampianatra sekoly alady fahizay ny amin'ity tantara ity. Ary anisan'ny nampianaran'ny mpampianatra fahizay fa ny alohan'izao fandevonan'Andriamanitra ny tanànan'ny Sodoma sy Gomoro izao dia mbola nisy ady varotra lehibe aloha zay ny fanaovan'Andriamanitra sy Abrahama. Sy Abrahama mieritreritra misy havako ao Sodoma ao Andriamanitra fa ahoana no dia ho ataonao zany satria ny tompo Andriamanitra dia niresaka tamin'ny Abrahama. Ary zay moa ry havana ny tompony ho an'izay rehetra efa mifankazatra amin'Andriamanitra. Ho an'ny olon'ny finoana tahaka ny Abrahama tena mifanerasera amin'Andriamanitra izy. Dia nifampiresaka tamin'ny Abrahama Andriamanitra fa be loatra ny faharatsiana ao Sodoma sy Gomoro ao. Dia ho avy ao ny tompo Andriamanitra andeha izany zava-misy
ary andatsaka ny didi-pitsarana amin'izany tanàna zany. Dia ny adivahitra Abraham, misy avako ao Andriamanitra. Raha mba mahita 50 ao anao, mba olona mivavaka marina, aza fongorana ge ny tanàna e. Dia hoy ny Tompo Andriamanitra tamin'ny Abraham, eny ary, fa raha misy 50 ao dia tsy ravako ny tanàna. Dia avy ndray mbola nitony adivahitra, mba nandeha ny adivahitra hatrany amin'ny 10 mihitsy ary. Niaina teo foana nisy zany. Andriamanitra raha mba misy 10 ao satria tonga saina tapitra Abraham, ohatra ny tena grave be leo Sodoma, ohatra ny tsy ahitany zany. Raha misy 10 ao Andriamanitra farany. Dia ny Tompo Andriamanitra hoe, raha misy olona mino sy matoky aho, anako 10, mandeha amin'ny famahinana sy ny fahitsiana, sy ravako ny tanàna. Ahitsika tsara ry havana ny famakiana ny soratra masina teo. Fa noravan'Andriamanitra ny tanàna ny Sodoma sy Gomora, na ny tanàna ny etsana ny amin'ny tany lemaka, noravan'Andriamanitra hatramin'ny biby fiompy sy ny olona rehetrarehetra tao. Satria nahoana? Tsy nisy tamin'ireny ratsan-tanako ireny ry havako ny olona natoky an'Andriamanitra tao amin'izany tanàna zany. Tanàna izay maro olona, manana ny maizy azy, manana ny hareny, manana ny fahalalany, fa tsy nisy olona mihoatra tsisy olona ireny ratsan-tanako ireny akory no ninan'Andriamanitra tao anatin'izany tanàna zany. Ary dia nambara ny tenin'Andriamanitra mihitsy moa amin'ny 12 manao, ary hoy Jehova ny fiataraina ny Sodoma sy Gomora dia lehibe tokoa, ary ny fahotany dia mavesatra indrindra. Rehefa Andriamanitra ry havana miteny amin'izany, dia efa tsy loza manambana intsony zany, efa tsy loko maitso sy mavo intsony zany, efa loko mena. Inona le loko mena moa? Loza miatra mihitsy, efa miatra ny loza. Fa izany ry havana ny zavatra tezitra Andriamanitra. Porofon'izany ry havana, raha mamakytsika ny 19 ny 7 vakio efa tonga any an-trano anao, fa nisy horera tsisy toy izany tao Sodoma tao. Zavatra faran'izay tsy fampiseho masoandro tao. Satria raha tonga tao Sodoma ny anjelin'Andriamanitra roalahy, dia nampandrosoany lota tao an-tranony. Ary efa hitany vahoaka tao an-tanàna fa isy vahiny tonga tao amin'ny lota, dia tonga izy nandondom-baravarana ka nanao hoe, avoay ao ireo vahininao reo hahalalana azy. Atao amin'ny Baiboly moa ny atao hoe hahalalana dia fantatra reo zany, fa misy resaka firaisana ara-mofo zany ny tiany resany. Zavatra tsy fampiseho masoandro, ary ny tena loza ry havana dia izao. Reo vahoaka marobe ny taky an'izany, raha amin'izao fotoana izao dia mitondra sora-baventy mihitsy, mitondra banderole moa zany zareo. Ny tena loza dia izao, nisy tanora, nisy vatombato hatramin'ny antitra ara, dia nyray teti-dratsy daholo tamin'izany, avoay aty, avoay aty. Ry havako malalo amin'ny Tompo, fahalozany zany. Ary mampieritreritra tokoa fa ty anaran'ny Sodoma ty mahandraka ankehitriny dia mbola malaza foana. Hainareo tsara ny resaka sodomita maro samihafa, ny sodomisation sy ny rehetrarehetra, fa le toe-tsain'ny olona amin'izao fotoana tonga mirona amin'izany sy mivily amin'izany, tahaka izany mihitsy ny zava-nisy tao Sodoma. Leo izy menakavy, dia tsika samitsika reto foana ve teboteboka telo, andao indray reto vahiny reto. Tahaka ny vazovazan'ny tanora hoe tia hanamamy foana ve nohanina fa aloha mba asiana hena kely aloha. Fa tena zany ry havana ny zavatra nitranga, fahotana faran'izay maharikoriko no zavatra nitranga tao. Tezitra Andriamanitra, tezitra Andriamanitra. Ary rehefa tezitra Andriamanitra dia nolevony ny Sodoma sy Gomora. Ny filaza azy zao dia nalatsaka Andriamanitra ny solofara sy ny afo. Hainareo tsara ny solofara sy ny afo, fa rehefa tafaraka manoatra lavitra noho ny bomba atomika. Satria tsy vitan'izay fahamaizana no miseho, may daholo ny voary manontolo, ny olona, ny biby fiompy sy ny rehetrarehetra, fa hatramin'ny rivotra iainana aza dia mandoro. Zao vavolombelona moa reny tany Hiroshima Nagasaki ohatr' izao zany bomba atomika mipoka zany, fa mihoatra lavitra no ireny ny zavatra nitranga tao Sodoma sy Gomora. Vao miainy ianao dia avy hatrany dia fahafatesana ny mahazo anao, satria tezitra mafy Andriamanitra ka nolevon'Andriamanitra avokoa ary kila ny zavatra rehetra. Ry havako malalo amin'ny Tompo, zany zava-misy tao Sodoma sy Gomora zany ry havako ankehitriny,
no zava-misy aina n'izao tontolo zao. Ny filazantsara torina tenin'Andriamanitra paritaka mihamaro ny fiangonana, mihamaro ny kristianina, fa ny faharatsiana ihany koa faran'izay mamoetra manerana n'izao tontolo zao. Renitsika ny amin'ny ainao manjery. Raibe nanolana ny zafikeliny, ny rainy nanao ny zao. Taloha ny vehivavy no atahorana raha modimody ariva sao dia misy manolana, zao hatramin'ny lehilahy koa raha dia atahorana. Zany angeriavana ny Sodoma sy Gomora zany, menao fa zava-dozy zany. Zany ny zavatra nitranga tao Sodoma sy Gomora ary mampalahelo ry havako. Fa misy iainantsika ihany koa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ary dia mialokaloka daholo ny rehetra, ka dia fomba entin'ny fandrosoana e, mba azahoana famatsim-bola e. Efa leon'ny fiainana dia aloha indray mba miova famindra, miova gadony e. Ry havako malalo amin'ny tompo rehefa samy miova dia aloha mifanavaozana ny saina soa amin'ny fahatsarana ny miovana, fa tsy fiemorana ho an'ny Sodoma sy Gomora amin'ireny faratsy mpitondranteny, ny fijangajangana mamoetra izay iaina n'izao tontolo izao, manerana n'izao tontolo izao. Ry havako malalo amin'ny tompo, tsarofa tesin'Andriamanitra amin'ireny zavatra mitranga ireny. Dia nisy mpandinika anankiray mihitsy moa ry havana no nilaza hoe ireny ady mipoaka etsero manerana n'izao tontolo izao ireny, izay ahina hanimba n'izao tontolo izao mihitsy, ireny fiovaovan'ny toetrandro ireny ka mitondra safo-drano. Fatady tsara ry havana fa ny voambolana izay ampiasaina eto hoe amin'ny resaka mandatsaka afo solofara izay tahaka ny tamin'ny andron'ny Noako, le nandatsaka ranonorambe tovy mihitsy. Ka reny rano be ireny mandifitra maro samihafa ireny tondra-drano ireny ahitany, reny aretina maro be izay elipatrana manerana n'izao tontolo izao ireny. Dia hoe ilay mpandinika hoe fialaneny nataon'Andriamanitra ireny, tahaka an'ilay adivahatra nataon'i Abrahama tamin'Andriamanitra ry izao tontolo izao. Ry Madagasikara latsaka lalina ne ianao hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina dia matarana ny sitramboan'Andriamanitra izay tsara sy masina ary akasitrahana. Fa matetika ry havako ny olona dia mirona amin'ny ratsy, ary zany no mahatonga antsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Fa efa tsy manjaka tsony ny fanajan'ny mpivady, ny fanajan'ny mpifankaty, mifamitaka hatso sy aroa mifaly tompo hitondran-tena mandifitra ny tany. Ry havako, dia ny mbola tsy tonga ny fotoana dia mibeba isika. Ary zany raha teo no nambarany tenin'Andriamanitra amin'ny epistily ho an'ny Petera nambara mivakina tamintsika teo. Andriamanitra tsy mitady izay hamotika sy ampijalina na fahetsika fotsiny amin'ny tsy antony, fa tian'Andriamanitra isika ary ny zanaka tiana no faizina, fa tian'Andriamanitra ho tonga amin'ny fibebahana isika. Koa dia mampieritreritra antsika ry havan'izao tenin'Andriamanitra zao, ary tiako anao manasana aho sokafon'ny filazantsara araka amin'ny Matthieu 7:40. Matthieu 7:40. Ka ny andininy 20 sy ny andininy 30. Ny andininy 20 sy ny andininy 30. Ary tamin'izany dia vao niteny mafy ny tanàna nanaovany ny akamaroan'ny asa lehibe Jesosy, satria tsy nibebaka ireo. Ry amin'ny andininy 30. Ary ianao Kapernaum, asaratra rany an-danitra va ianao, hietatra ny amin'ny fiainana tsy hita ianao, fa raha mba tany Sodoma no nanaovana asa lehibe izay natao teo aminao, dia ho nahatra mbaraka androany izy. Raha mihaino izany tenin'i Jesosy zany indray tsika ry havana, ay mbola gravy no ny tany Sodoma sy Gomora indray zany no zavatra mitranga ankehitriny. Satria tany Sodoma sy Gomora tsisy fitorinan'ny filazantsara tahaka ny iainantsika ankehitriny izao. Tsy nisy azakazaka masina tamin'izany fotoana izany. Tamin'izany fotoana izany tsy maro tahaka izao ny fiangonana, tsy maro ny katekista, ny mpitoroteny, ny mpitandrina, ny mpianty, tsy misy an'izany tamin'izany fotoana izany. Dia mbola nahazo rariny kely ihany izy teo anatrehan'i Jesosy. Fa ankehitriny kosa dia hoy izy loza anao, satria efa nanaovana asa lehibe teo aminao. Dia mampieritreritra antsika ankehitriny izany ry havako. Ary tokony hitaritra antsika amin'ny fibebahana. Efa lasa ny zavatra taloha.
rehefa tonga vaovao reo andeha anatona an' Jesosy tsika fa izany nafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana anavao zany fiainantsika tsirairay avy anavao zany nisa tokantrano ny mpivady ny mpianakavy mba lasa an'izay tokoa ny ratsy rehetra fa lakolosy fanairana antsika izao tenin'Andriamanitra zao fa masin'Andriamanitra ka mandevona zay rehetra faharatsy ary rehefa mandevona ny faharatsy n'Andriamanitra nataony tahaka ny tany Sodoma tsy ny olona ihany no levoniny fa hatramin'ny voary manontolo ary dia no levonin'Andriamanitra avokoa ry avako mampieritreritra tokoa izany fa ny tsy fankatoavana ihany koa ny tenin'Andriamanitra ry avaka dia mahatezitra an'Andriamanitra fa raha mijery ny 9:20 tsika dia hitantsika tsara eo fa ny vadiny Lota izay efa nanarina sy nitenen'ny anjely hoe efa mandeha ianareo dia aza maninona aza mierikerika izany mihitsy dikan'ilay aza mierikerika dia zao rehefa mba miala amin'ny ratsy ianao dia izay mitodika ndre dia lako ve ny afindrafondrao dia ho avelako ve ny akamo fa rehefa miala ianao izy dia miala tanteraka fa eto ny vadiny Lota tsara loatra matsy ny tanàna ny Sodoma nafinaritra loatra sy mba nivandry reditsony manifika atao fa isan'andro manifika foana dia nyerika ihany izy vadika vongatsika izay avako malalo amin'ny tompo mampieritreritra zany tenin'Andriamanitra zany fa i Lota sy ny fianakaviany dia navotan'Andriamanitra kanefa tsy nakatoy ny tenin'Andriamanitra raha matoa lay tompontsoa fitahiana tokony men'Andriamanitra azy dia navadika Andriamanitra loza ry avako malalo amin'ny tompo ny tsy fankatoavana ny fivadiam-pitokisana indrindra fa ny fanekena zay natao teo anatrehan'Andriamanitra dia mariky ny tsy finoana zany ary ny tsy finoana dia mira loza sy ozona izay lehibe lavitra noho ny fahotany tao Sodoma sy Gomora ny fahotana izay lehibe noho ny tao Sodoma sy Gomora dia ny tsy finoana sy ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra sy ny teniny ekena teo anatrehan'Andriamanitra dia mampieritreritra antsika rehetra zany ry havako sika ray aman-dreny sika mpandray mifanasan'ny tompo isika mpihevidrara isika rehetra miaraka eto dia mampieritreritra tokoa zany tenin'Andriamanitra zany firifiry zay ny tenin'Andriamanitra no enisitsika ny fampizarantsika ny anarantsika firy tamin'ireny nankatoavitsika fa ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia lozy zany tsy ny abetsaky ny tenin'Andriamanitra are zany sy hay sy ny anarana no mahatonga ny amin'ny fanjakan'ny lanitra fa ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra zay renao sy anaranao fa ny faharoa avako dia izao Andriamanitra masin'Andriamanitra ivavahantsika Andriamanitra marina izy ka mamaly soa izay mankato azy mamaly soa izay mankato azy dia eto dia manamafy zao tenin'Andriamanitra zao ry havana fa Andriamanitra tsy mpanao revansa akory ny Andriamanitra ivavahantsika koa hoe voanao atamin'ny alefa anany retory rehefa avy eo fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mpamaly soa hatramin'ny ratsy ara dia valian'Andriamanitra soa mieritreritra venao hoe misy olona anao tahaka an'Andriamanitra hoe mpamonta daholo zao tontolo zao dia nomeny ny zanan'ilay tokana mba ho faty eo ambony hazo fijaliana mba hanasoavany andreto mpanotaka andovan'ny fiainana mandrakizay sisy mba vitan'izany fa zany nefa no nataon'Andriamanitra fa toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay ka na dia vitsy ara ry Noa sy ny ankohonany rehefa nino an'Andriamanitra izy ka nateo ara ny safodrano dia navotan'Andriamanitra tamin'ny sampy fiary izy ary zany koa nataon'Andriamanitra eto amin'ny Lota menakavy fa izy ireo no natoky an'Andriamanitra sy nijoro tamin'ny fahamarinana na dia ngomina tamin'ny faharatsiana ary ny tanàna ny Sodoma sy Gomora dia nesorin'Andriamanitra tao anatin'ny faharatsiana zany ny olony ka nafany sy nyren'ny loza nomen'Andriamanitra soa ny Lota menakavy noho ny amin'ny finoany sy ny fahamarinana fa navotan'Andriamanitra koa izy satria avany Abrahama lay rainy mino izany Lota zany ho zay any Abrahama i Lota avany Abrahama i Lota ka noho ny amin'ny finoany Abrahama sy ny faneresehan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia navotany Lota
aika ry havana tsy mila kolikoly Andriamanitra, tsy mila makatizindreo fa amin'Andriamanitra ianao, fa miorina ianao amin'ny finoana sy ny fankatoavana an'Andriamanitra, ataovy tsara ny asa fanomponao na dia ao anatin'ny sarotra ara, fa tsy ianao ihany no tahian'Andriamanitra sy arovan'Andriamanitra fa hatramin'ny fianakavianao. Zany n'Andriamanitra ivavahantsika ry havana. Ianao no mivavaka hatramin'ny taranaka sy ny havanao mandray fitahiana avokoa. Ary rano nataon'Andriamanitra amin'ny loha tamianakavy eto. Aika ilay Andriamanitra masika sy tsy mahazaka ny faharatsiana, dia Andriamanitra fitiavana izy. Ary tsara be ilay voankazo mamy teo, fa izay tian'Andriamanitra no faiziny. Matoa Andriamanitra zany mamongotra ny faharatsiana tao Sodoma sy Gomora. Matoa Andriamanitra manafay izao tontolo izao. Sika malagasy mba ao anatiny tian'Andriamanitra sika. Ary tian'Andriamanitra sika hiala amin'ny faharatsiantsika ka tsy herika intsony amin'ny faharatsiana tahaka ny vadiny Loto. Fa io mantsy ry havana ny zavatra tena manahirana. Te za te keko fa ratsy ty zavatra toko te. Aleo fa hiala tsikelikely ahy. Tsy mety amin'Andriamanitra zany miala tsikelikely zany. Fa rehefa fantatra hoe ratsy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tonga dia elao amin'izao sisy zao. Aza manota intsony zany foana nambara amin'ny teny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra atsika. Ry havako malalo amin'ny tompo, sarotra ny fiainana ankehitriny. Mahazo vahana ny faharatsiana manerana an'izao tontolo izao. Ary rehefa samy mampianatra, sarotra ny mampianatra ny tsara sy ny mety, ny mampianatra ny soatoavana kristiana na dia ohatrano aby, noho ny fianaky ny faharatsiana azon'ny olona rehetra, vokatra ny fanatotoloana, vokatra ny tambazotra serasera sy mpiaramonina maro samihafa izay mitobaka avy any ivelany. Mora koa ny fianaky ny faharatsiana. Fa na dia eo ary zany rehetrarehetra zany, na mamely arany aretina, na mamely arany fahantrana ry havana, mety eza ho tahaka any Noa, mety eza ho tahaka ny Lota, ka mijoro mandrakariva amin'ny fahamarinana. Fa sarotra zany, fa Jesosy anefa nilaza fa izao ny lalina sy fahamarinana ary fiainana izay manaraka ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ry havako malalo amin'ny tompo, ndeha isika hijoro amin'ny fahamarinana na dia tsy marina ary izao tontolo izao. Andeha tsika hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra na dia mivika ary izao tontolo izao, ka mirona amin'ny fivilian-dalana maro samihafa. Ndeha tsika hijoro amin'ny fahamarinana ka hanaraka izay ambaran'ny soratra masina. Fa amin'ny soratra masina dia mazava tsara fa ny firaisana ara-nofo dia natao amin'ny mpivady ao anatin'ny tokantrano, natao amin'ny kopla voalohany nataon'Andriamanitra dia lahy ray sy vavy ray. Zany ny ambaran'ny soratra masina. Fa izay ivelan'izany dia Sodoma sy Gomora ka levonin'Andriamanitra. Mampieritreritra ry havana zany tenin'Andriamanitra zany, fa tianao Andriamanitra. Andriamanitra masina dia marina izy ka mahita ny fijalianao, mahita ny fiaretanao izy. Ianao ilay manao ny marina sy ny mahitsy io, na dia eson'ny olona ianao, na dia enjehan'ny olona ianao, dia mijoroa hatramin'ny fahafatesana, mijoroa aoka ianao mahatoky hatramin'ny farany. Fa izao famonjena ataon'Andriamanitra amin'ny Loto zao, dia tian'Andriamanitra ataony kokoa amin'ny ankonana tsirairay avy eto ambavadin'ny tafo, manerana ny firenena sy manerana n'izao tontolo zao. Koa mety eza ry havako ho marina mandrakariva sy ho marina mandrakizay ianao, ka iombona amin'ny Paoly sy Silasy koa, ary ianao zao fanekem-pinoana mezinezina zao manao hoe minoan'i Jesosy Tompo, dia ho vonjeny ianao sy ny ankonanao. Dia ho an'Andriamanitra ny ry havana ny voninahitra, fanofanainy kosa hiasa ao anatintsika, anamasina antsika ka hifaditsika izay rehetra faharatsiana rehetra, izay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ka efantsika be kosa amin'ny asany maro, amin'ny fanomponan'Andriamanitra, amin'ny asa soa sy ny fiantrana. Fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mpamaly soa ho an'izay mankatoa azy, ho azy any amin'ny voninahitra fa ny teniny sy ny fitahiny ho amintsika rehetra. Amen.
ivavaka isika ry havako malala. Misaotranao indrindra izahay ry Tompo Andriamanitra rainay. Ny amin'ny teninao sy ny sitraponao izay tianao iainanay sy ivelomanay. Ka nampahafantaranao anay fa tsy Andriamanitra mpamaly ratsy akory ianao, fa Andriamanitra masina ianao. Ary noho ny amin'izany fahamasinanao izany no tsy ahazakanao ny faharatsiana izay atao aminao, izay atao amin'ny olonao ary izay atao amin'ny firenenao. Hany ka dia hofongoranao hatramin'ny fakany izany faharatsiana rehetra izany. Ny teninao izay nafafy taminay dia teny mitondra anay ho amin'ny fibebahana lalina sy ho amin'ny fibebahana marina eo anatrehanao Andriamanitra. Satria Andriamanitra masina ianao ka mandevina amin'ny faharatsiana. Tompo, mafy ny fahotana sy ny faharatsiana nataon'ny Sodoma sy Gomora, ary dia nolevoninao izy. Fa mafy mihoatra lavitra noho izany koa ny fahotana sy ny faharatsiana izay iainan'izao tontolo izao ankehitriny, eny fanady amin'ny firenenay aza. Soa fa mbola lakiloso fanairana no nasehonao tamin'ireo loza matsinjinika maro samihafa. Mbola tsy tianao ho faty izahay, fa tianao hibebaka, tianao hiverina, tianao hiala amin'ny lalany ratsy fanaonay mba hamonjenao anay sy hamonjenao ny firenenay. Tompo, amin'izao vanim-potoana ny karema izao, tahio izahay mba hitodika aminao Andriamanitra, ary tsy herikerika intsony amin'ireo ratsy rehetra izay efa nielanay, satria endriky ny tsy fankatoavana anao Andriamanitra izany. Ary dia isan'ny fahotana ihany koa ka mety hamongoranao anay. Ny herin'ny fanainao masina ihany nefa Tompo, no ahafahanay miezaka ka hahatonga anay tsy hanao ny fanao izao tontolo izao, fa tena hiova tokoa amin'ny fanavaozana ny saina hamantarana ny sitraponao dia ianao ilay Andriamanitra masina. Misaotra Tompony amin'izany rehetra izany, fa nampianatra anay ihany koa ianao, ary ny fampianaranao dia teny mamelombelona amin'ny fanantenana ty anatinay. Fa na dia Andriamanitra mamaly ny faharatsiana azy ianao, satria masina, dia mamaly soa izay mankatoanao ihany koa. Ary isan'ny zava-dehibe Tompo, raha nikasa andevina ny Sodoma sy Gomora ianao, dia nahatsiaro ny amin'ny fianakavian'i Abrahama, noho ny amin'ny finoany sy ny amin'ny finoany Abrahama ihany koa. Ary dia mahavelo-panantenana anay izany, fa raha mahita olo marina eto amin'ny firenenay ianao na dia folo monja aza, dia nonay sy azonay antoka fa tsy andevina ity firenena ity. Izahay izay tonga eto dia efa mihoatra lavitra noho izany. Ny fiangonana manontolo dia efa mihoatra lavitra noho izany. Fa ny anyangatanay Tompo dia ny ampirenanao mafy ny finoanay, satria raha mino anao sy mankatoanao izahay dia tsy izahay ihany no vonjena, fa ny fianakaviana ihany koa, eny ny firenenay ihany koa aza. Misaotra Tompony amin'izany fampaherezana izany, ary tahio izahay mba hatsiaro mandrakariva izany, ka tsy hanadinonay ny fitondranam-bavaka ny firenenay ny amin'ny ratsy rehetra izay miseho amin'ny rivotra iainan'izao tontolo izao. Ny fanainao masina anie no hitahiry izany teny rehetra izany aty anatinay, ka ho fiainanao anay tsy amin'ity androany ity ihany, fa amin'ny androm-piainanay rehetra no ahatsiarovanay fa masina ianao. Ary tianao masina tahaka anao izahay, tianao tsy hanatsiny ao anatrehanao izahay, fa raha tsy izany mantsy dia ho fongoranao. Misaotra indrindra Tompo, ankehitriny ary dia mivavaka aminao izahay, ho an'ny fiangonana, ho an'ny kristianina rehetra ao anatin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ho an'ny kristianina rehetra ao anatin'ny FFKM eny Tompo, ny kristianina manerana ny nosy sy manerana izao tontolo izao. Mivavaka izay Tompo, mba hiasanao amin'ny tsiraray avy, ka hatsapan'ny isam-batan'olona izany toetranao Andriamanitra izay mankahala amin'ny faharatsiana izany, mba tsy herikerika, mba tsy hitoditodika amin'izay ratsy efa nialana, fa tena hitodika sy hibanjana anao Jesosy Kristy, ilay mampanantena fahavelomana sy fiainana ao anay. Mivavaka ho an'ny mpitondra rehetra, na mpitondra ao anatin'ny fiangonana izany, na mpitondra eo anivon'ny firenena,
mba tena hitarika ny olonao ho amin'ny fankatoavana anao Andriamanitra ilay masina, mba tena hitarika ny olonao hiaina amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana ary ankahala amin'ny faharatsiana. Tsapanay tokoa mantsy Tompo, fa raha mbola maminay ny faharatsiana, raha tsy mbola mangidy aminay izany dia tsy ho mamy aminay mihitsy ny fitiavanao. Tehiriza ao mba ny fahasoavanao izahay, mba haka mamy mandrakariva ny fitiavanao Andriamanitra ary hankahala sy hanao marikiriko ny faharatsiana. Dia mametraka fiansitateraka eo am-pelantananao ny olonao tsiraray avy. Isaorana Tompony amin'ny fahasoavana rotsaka ao amin'ny fiainany tsiraray, na tamin'ity andro anio ity, na tamin'ireo andro efa lasa, eny amin'izay rehetra mbola ataonao, fa mahatsiaro isan'andro isan'andro ny mpanomponao, fa fahasoavana nampy fahasoavana no arotsaka ao amin'izy ireo. Ny fiadananao sy ny voninahitra ao anie no amenonao azy ireo tokoa amin'ny andro rehetra iainana. Misaotra ihany koa ny amin'ny zavatra maro samihafa mifaomaofao mitranga eo amin'ny fiainanay. Fa fantatray Tompo, fa ireny no miseho, ireny no mitranga dia hevitra hiheveranao anay mandrakariva ho amin'ny fiadanana. Dia mivavaka mandrakariva ihany koa izahay, satria amin'izao vanim-potoana hitenenanay izao dia misy ireo marary, naiza naiza toerana misy azy. Eny fa na dia aminay izay tonga ato amin'izao tranonao izao aza ka hitana endrika faharariana, dia ianao Andriamanitra anie no hitsabo, ianao anie no hikarakara, ary ianao no hanasitrana anendry ny loharanona retina rehetra. Fa tahio ihany koa izahay hitondra mandrakariva izay zavatra miseho amin'ny fiainanay amin'ny fahatahorana anao Andriamanitra, ka hisaorana ianao amin'ny zavatra rehetra, satria fantatray fa miara-miasa ireny ahasoa izay tianao Andriamanitra. Dia izany izay rehetra fantatrao ary fa mahasoa sy mahatsara anay tsiraray avy dia apetraka fiainsitanteraka eo am-pelantananao. Ary fantatray fa na dia ireo izay tsy voatony mivavanay aza dia hainao Andriamanitra no manome izany araka ny haben'ny fahasoavanao sy ny endrafonao. Ary mariky ny mahiray anay ao aminao Jesosy Kristy, dia sitrakay ny mampiombona izany vavaka izany amin'ilay efa nampianarinao anay manao hoe: Rainay ao izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny any fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny anina sahaza ho anay, ary mamela ny herikay tahaka ny amelanay izay meriko taminay. Aza mitondra anay ho amin'ny fakapanay, fa manafanay amin'ny ratsy, fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mialohan'ny anatanterahana ny asa vavolombelona dia anatanteraka ny anjara fanompony ny atoko-pira ama.
isaorantsika ny tompo Andriamanitra ry havana ny fampahezany atsika tamin'izao anio izao. Ankehitriny koa misaotra ny tompo isika fa tafatsangana soamantsara ireo komity rotonta. Isaorantsika an'Andriamanitra ry havako no ny fitantanany ka tafatsangana soamantsara ireo komity rotonta izay entin'ny tompo manao ny asany ato anatin'ny fiangonana izany. Dia ny komity ny akany Daniel Laralbiera izany sy ny komity Jobily fa 520 taona mampitandrina ny mpitandrina eto ambavadin'ny tafo. Dia metsika avy hatrany reto avatsika ato amin'ny voamieran'ny fanosana ry havako ny amaky ny anaran'ny ireo komity samihafa dia hoinan'izay ny tenako ny hitondram-bavaka sy ampahery azy ireo. Dia izay voatonona ny anarany zany dia mandroso eto anoloana eto mba manatrika any amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Indroary ny anarany ireo birao izay voafidy tao amin'ny komity Jobily fankalazana ny faha 520 taona na mpitandrina eto ambavadin'ny tafo. Ny filoha Revelson Niriantsoa, ny filoha-panampy Randriana Jaina Rado, ny mpitantsoratry ny fivoriana Ravely John Veroanitra, ny mpitantsoratry ny vola Razafin-Drakoto Miaritsohely, ny mpitahiry vola Rasoamanana Arlanto, ny tapaky ny maro anisa tao amin'ny komity moa zany izay tsy voafidy tao amin'ireo voatonona ireo ny mpanolo-tsaina dia ireo rehetra mpikambana ao amin'ny komity. Zao kosa isika dia hiditra ao amin'ireo birao voafidy tao amin'ny komity ny akany Daniel Laralbiera, ny filoha Robjon Ive, ny filoha-panampy Rakoto Almanana Oby Armanana, ny mpitantsoratry ny fivoriana Ramanatsohary, ny mpitantsoratry ny vola Andrianzana Rabetrano Fanja, ny mpitahiry vola Rahajarson Andry, ny mpanolo-tsaina moa zany dia ireo mpikambana ao amin'ny komity. Man'Andriamanitra irery ny voninahitra, misaotra tompoko. Manasa ihany koa avanareo komity rehetrarehetra, komitin'ny akany ato amin'ny ilany atsinana ato mba mitsangana daholo ny komity rehetrarehetra ry havako, dia ny komitin'ny Jobily ato amin'ny ilany atondray dia mba mifaneritery moramora antsika ry havako. Ireo komity rehetrarehetra izay tonga eto mitsangana daholo ianareo. Mandrosoa daholo tompo miara hoentina ambavaka sy ampaherezina. Sika vato amin'ny ilany atsinana zany mba somary mba misakisaka moramora makany dia amin'izay mba malalaka tsara fa zay. Ndreo ry havako ireo komity izay mitarihan'ny fanahin'ny tompo ka nofiditsika fiangonana amin'ireo ratsa-mangaika rehetra tao anatin'ny fiangonana, sampana sy ny sampanasa ary ny asa, ny diakona sy ny olona atraty amin'ny baraon'ny fiangonana samy manana anjara sy solotena ao anatin'izao komity rotonto izao avy hatrany. Ka dia miarahaba sy miraharo soanareo izahay, anareo birao, anareo komity mba ho tena ho vavaraisi-saina iray tokoa miarahanareo manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny asa sy andraikitra izay ny antsoin'ny tompo sy ny fidianan'ny tompo anareo. Mpandrindra sy mpitarika anareo fa ny fiangonana manontolo eo ambany fitarihan'ny fanahy masina
no mpiara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny asa sy ny iraka nandrany tompo anareo. Koa izao no teny fampaherezana izao meny tompo anareo amin'izao an'io zao manao hoe Jesosy no miteny eto manao hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanindry anareo mba handesy amo ary mba hareta ny vokatrareo mba omeny ray anareo ane izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Zany tenin'Andriamanitra zany dia mampatsiaro zavatra telo farafahakeliny. Voalohany dia ny hoe ny tompo no nifidy anareo, ka raha ny tompo no nifidy anareo, ny tompo indrindra zany no anaovanareo tahatra niraratra izay. Fa ny faharoa ny fidianan'ny tompo anareo dia mba handesy amo zany hiasa, hitarika ny fiangonana ao anatin'ny asa, dia izy no momba anareo ane amin'izany. Fa indrindra farany dia zao hoe ny zavatra ny rahan'ny tompo anareo dia mba hamovoan'ny filazantsara ahatonga olona maro anaradisy hanompo an'Andriamanitra. Dia miraha soa anareo izahay fa itsika fiangonana ihany koa ry havako dia tena tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra, satria isika no nataon'Andriamanitra solontanana hifidy ireto avantsika reto. Hiara-mitsangana ianareo dia isika hivavaka ho an'ireto avantsika ireto. Tompo misaotra anao indrindra fa nanomboka hatramin'izay tamin'ny andron'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, nitoy tamin'ny Jesosy Kristy zanakao nifidy ny mpianany 12 lahy, fa hatramin'ny ankehitriny aroa mandrakizay dia mbola mifidy olona mandrakariva ianao Jesosy, hiara-miasa aminao, anoho ny fitohina ny filazantsara anao, hampandroso ny fiangonanao. Isan'izany ny komitin'ny akany ankehitriny sy reto komitin'ny jobily reto. Ny fanahinao ny tompo mba azy ireo mandrakariva ka tsy arova ny fanahy dia eo araha izay mety fahasahiranana lovan'izao tontolo izao dia miandany aminy anao ary momba azy ireo mandrakariva ao anatin'izany rehetra izany. Ianao no anafihery tompo, anafy fahasalamana, tolo-tsaina ihany koa ho an'ny komity, ho an'ny birao, ho an'ny filofa, indrindra ho an'ny fiangonanao manontolo mba iarahany mientana tokoa ka ho vava iray sy ho saina iray iarahanao ny mankalaza anao ry Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tomponay amin'ireo asa rehetra izay andrahanao anay indrindra momba ny akany sy izao jobily hatrehanay izao izay isaorana anao indrindra. Fa mivavaka ihany koa izay tompo fa marobe tokoa ny zavatra manahirana amin'izao vanim-potoana izao ka tsy hahafahan'ny fiangonanao miasa araka ny tokony ho izy, eo ny fahantrana, eo ny aretina, tsy eto toerana ihany fa hatrany ampitan-dranomasina any ary ny fisian'ny ady maro samihafa, indrindra fa ny ady miseho an'ny Ukraine amin'izao vanim-potoana izao. Dia ianao ny tompo no omba ny mpino rehetra azahoana amin'ny fampivavaka, ianao ny tsinjo ny vahoakanao sy ny mpinonao koa ao anatin'izany firenena anatin'ny ady izany, ka mba hanaitra azy amin'izay rehetra loza maro samihafa, fa tonga ny rehetra ho amin'ny fibebahana indrindra ihany koa na iza ao anatin'izany rehetra izany. Fa na eo ara-ny tompo izany rehetra rehetra izany dia ampianaro atokanao zahay, indrindra ireto komity izay novidinao sy ny fiangonanao, ka naharahatra ny fotoana izay mbola omenao anay satria aty amin'izao tontolo izao tokoa no ahitanao fahoriana, kanefa vonina atoky sino anao izay tompoka maivoaka mandresy ary zany nirina ho an'izao komity izao sy ny fiangonanao amin'ireo asa maro izay andrahanao anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anoina izany vavaka izany misaotra tompo. Amen. Raha ny fanao moa ry havana dia raisy tanana ianareo, kanefa mazava ny fampianaran'ny dokotera teo dia hitehaka izay solom-pandraisan-tanana sy fiara-itsoana. Afaka mipetraka sika rehetra ry havako dia ny komity aza mbola mihetsika eo fa ny président rototo zany no miakatra eto dia samy mba manao speech kely vetivety eto ny président rototo na ifandimby ary izy miraha lamianaka tsy maneniny zany satria komity anankiroa samihafa reo dia manasa anareo président androso ny komity eo am-pitoerana ihany dia manampatonga ny zareo dia mankasitraka atsika mivoamiaran'ny fanosana ry havako fa na dia tao anatin'ny fotoana maro ny fanindry ara dia vita anareo somatsara nilaka dia mankasitraka anareo amin'ny anaran'ny tompo. Mahakasika ny fampatsivana fotsiny mahakasika ny akany Daniel Albert no resahako eto. Raha tsaloantsika dia ny fanamboarana sy ny fanavaozana ny akany Albert no tsangam-bato nangalazantsika amin'ny 700 taona fiangonantsika evintsika mavadiny tafo. Raha natomboka ny fankalazana zany tamin'ny alahady 20 volana May 2022
dia ny alahady fa 5 volana desambra 2024 vao nitokanana ny akany amin'ny endriny vaovao lehibe malalaka ary nanaraka fenitry ny mpanaovatrano ankehitriny. Izany hoe naharitra teo amin'ny 7 taona sy 7 volana teo ny faharetan'ny fanamboarana. Ary nandritry ny herintaona izany hoe ny taona 17 manontolo dia nampiasaintsika fiangonana sampanasa vao mera ho toeram-pivoriana ny akany Daniel Ralibera. Nandritry ny herintaona sy 10 volana teo indray izany hoe ny febroary 17 ka hatramin'ny desambra 15 dia nampiasaintsika ho trano fivavahana ny akany raha niotsaka ny rary vaton'ny fiangonana vokatry ny rotrakorana be ka tsy azo nampiasaina izao fiangonana izao. Ankehitriny ry havana dia misaotra n'Andriamanitra lehibe izahay sy ny fiangonana komity amin'ny fankalazana 20 taona ny mahampitandrana ny pasteur Andriana Soalain sy ny ankonany. Misaotra n'Andriamanitra lehibe izay sy ary ny Jeboro sy ny komity ny akany ihany koa nanome anay fahatokisana hikarakara sy hamelo maso indray ny fananana iombonana dia ny akany zany ary ny fantanterana ihany koa ny jobily 15 taona ny mahampitandrana Andriamatoa Alain Andriana Soa menakavy. Vonona zahay eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina anaraka ny fitsipika rehetra voalaza ny FIFA zany dia hoe fitantanan'ny fananana ividika mahafatsy hoe FIFA araky ny lazaintsika amin'ny fandrenesantsika akory. Vonona zahay ary anisany nampatsivo filohan'ny FJKM koa zany teto maly mahakasika ny fananana dia ho an'ny Andriamanitra irany eny voninahitra. Misaotra tompoko. dia tahaka ny fanao moa ry havana amin'ny komity sala amin'izao dia misy ny fandaminana samihafa izay ombona ny fiangonana manontolo. Dia rehefa miravo zao fanompoam-pavahana izao ny présidence ny secrétaire ny vola ary ny mpitahiry vola mba manatona kely atao amin'ny fandrarana ato fa misy boky samihafa izay atolotra anareo azahoana mahantanteraka ny asa. Dia miravo soa anareo ho tahiny tompo mandrakariva ho an'Andriamanitra ny eniny voninahitra afaka mamonjy amin'ny toeranareo anareo ny avako. Misaotra ny tompo sika ry avaka malalany amin'ny nahafahana nanatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao tamin'ity androany ity. Mandra-pahatonga ny reneny amin'ny toerana dia misy zavatra kely anankiroa tsitsatsitra tsiaritra ry avaka malala ifampisarana amintsika. Voalohany mety gaga nareo teo ny hoe nahoana ary nitsangana talohan'ny ramelohan'ny vaky teny nefa ny mpitarika aza tsy niteny. Reny ny antsoina hoe fitarihan'ny fanahy masina. Satria tao anatin'ny melohan'ny hira dia niteny hoe ataontsika marisidrisika ka miombona amiko fa misy mpitarika atoko-pihira ato mahafantatra tsara fa tsy marisidrisika mihitsy ny hira atao aiza. Eo ampipetrahana satria miforotra ny kibo dia tsy mivoaka amin'ny feo ary tarazo any ivelany ihany rehefa vavaka dia mipetraka fa rehefa amin'ny hira kosa dia mitsangana amin'ny fiangonana. Dia aza gaga ny amin'irentsika ary aza atao manelingelina akory ny aim-panahintsika ny zavatra tahaka ireny. Faharoa isaky ny fiangonana andalovako dia mahatsikatra an'ity ary miteny matetika ny amin'ny liturjia ao anatin'ny fanompoam-pivavahana izay tsy tokony hoe fahazarana fa tena tokony fiainana. Tsy fahazarana fa fiainana zany hoe ao anatin'ny liturjia zany dia tokony ahatsiary ny olona iray hoe miresaka amin'Andriamanitra izy. Dia izao mantsy ny zavatra tsikaritra raiso ampifaliana sy amin'ny fanantenana ny teny famelan-keliko atolotry ny tombo antsika fa ilay olona ohatra mbola donton'ilay avy mifona teo ihany dia tsy ampifaliana ny andraisany azy. Ary na dia efa mandeha aza ilay hira hoe ny fitempo ny foko izay ravo fa ilay olona ohatra ny endrika tsy ravo ny teny tsy hay aloha izay ao anaty kasibosy eo fa raha ny maso aloha indraindray dia andeha ry havako malala tena atao fiainana ny zavatra tahaka ireny ny liturjia zany dia hoe ianao miresaka amin'Andriamanitra dia tsapanao zany hoe mifony ianao dia tena mifona fa mandray famelan-keliko ianao olona nahazo famelan-keliko zany dia olona inona
falifaly. Amarana izao fotoana izao isika mialohany ametrahany ray aman-dreny mitandrina antsotra any dia ny hira toko-panompoana, hira fifoazana fahaenina amin'ny 530 ny 9/7 no iraintsika eo am-pitsanganana. Andeha hitsangana amin'ny fiangonana. Raitsy toa ao izay iriko dia ny fanahinao ambomba ahy, ka na asa ataona fivoriana tsy aroaroko faharatsiana. Satana fivoriana tsy aroaroko faratsiana, Jesô mbatovy amiko fa ianao tsy avoina saraka. raisanao ry afaka nitsodrano izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika manao hoe ary Andriamanitra ny fiadanana ny hahamasina anareo samy ho tanteraka ka ho karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika mahatoko izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Petraka anareo rehefa afaka manjina isika. Ho an'Andriamanitra irery ihany any ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.